Ny andiny soratra masina faharoa zay hitondrana fanazavana teo amin'ny jaona toko fahavalo andininy faharoambifolo. Jesoa no fahazavany zao tontolo zao. Zay no hitantsika ao, hoy Jesoa hoe zany fahazavany zao tontolo zao zay manatonay de tsy mba andeha maizina fa hanana ny fahazavanaina. Hitantsika zany fa taoriana kelyn'zay dinidinika momba n'lay vehivavy tratra azo olatanana netina teo am' Jesoa zay de nanambarany zany teny zany Jesoa. Nanambary zany teny zany Jesoa. Inona ny fanambarana? Eo zany de tiany Jesoa aseho ao anatiny zao fotoana izao ny mombamomba azy, ary io indrindra moa le nahatonga ny vahoaka teo nanodidina teo ny resaka sy nanambara ny momba ny aminy hoe ahoana moa ny ilazany ty rangahy ty ny tena no fahazavany zao tontolo zao. Hitondrana fanazavana kely isika, ary eto dia Jesoa de mampifandray zava-misy amin'ny fanambarany zay etiny hitondrana hafatra ho an'ny vahoaka. Izao fotoana zao de ao anatin'ny fotoana famaranana ny fetin'ny taberna kely, zany hoe any amin'ny atao hoe any amin'ny kianjan'ny tempoly Jesosy Kristy io miresaka io, zay mbola ao anatin'ny fotoana famaranana izany atao hoe fetin'ny taberna kely, le andro fahavalo zany io fotoana io. Ary tao anatin'izany de zao ny zava-misy efa nazavaina tamintsika tany alohany amin'ny hoe fetin'ny taberna kely sy ny fomba fankalazana an'izany. Fa eto de mbola misy fanampiny ihany omenantsika ao anatin'ny fankalazana zany fetin'ny taberna kely zany de zao misy jiro maro arehitra manodidina ny tempoly sy ao anatin'ny tempoly ary manerana ny tanàna ny Jerosalema. Feno jiro zany ka na alina aza ny andro de mazava Jerosalema, lay tanàna fanaovana fivainina masina ao anatin'ny fankalazana nyty taberna kely ity. Ary asehony Jesosy Kristy ao anatin'izany satria ao anatin'io fotoana ny fetin'ny taberna kely io. Ary eo amin'ity fotoam-pamaranana azy ity dia nandritry ny fotoana lay fankalazana fotoana de misy jiro mirehitra mandrakariva ny tanàna ny Jerosalema, ny ao anatin'ny tempoly ary ny nanodidina ny tempoly hatrany amin'ny kianjan'ny tempoly zany. Misy jiro mirehitra ka de nazava. Ary ao anatin'izany mazava zany de zavatra nisy natao de zao faly ny olona, ravoravo ny olona, ary satria fety de misy de nandihy mihitsy, ary misy ny hira, ary tao ny fitsofina mozika. Ny dikan'izay zany de no hoe ao anatin'ny fankalazana dia mazava na ny alina aza, satria ny jiro zay mirehitra de mandroaka ny aizina, itohizany fifalian'ny olona, fa tsy tsaharany akory rehefa tonga ny alina, fa itohizany fifalian'ny olona na de alina aza ny andro. Ka na maraina na atoandro na alina de nazava Jerosalema tao anatin'izany fankalazana ny taberna kely zany, ary zany ny fomba amam-panao ady natao teto zany. Zany ihany koa zany no mitondra ny saitsika, ary izay no afatra io fanazavana ny Jerosalema asiana jiro io. Mampatsiaro sady mampitondika an'lay tany atao hoe nivoahany zanak'Israely tany Egypta. Zay mantsy ny fifamatoran'ny tantara sy reny fety samy hafa ireny teo am'ireto jiso ireto ny akamarony. Dia izao teny an-dalana izy ireo raha maina ny andro de nisy ny atao hoe andry rahona, mahatonga azy tsy voataniky ny andro ka afaka mandeha hatrany hatrany ary tsy mainy ny andro ao anatin'izany lalan'izany. Rehefa tonga ny alina de misy ny atao hoe andry afo, ary io andry afo de ahafahany mbola mandeha, ahafahany mipetraka ary mazava ao anatin'izany. De taratra sy endrika ary sary ny lay atao hoe andry afo ihany koa io fanazavana ny jiro zay natao hoe nampazava ny tontolo tao anatin'ny fotoam-pankalazana zany. Ary eo ny sarian'i Jesosy, ny sainy be sy ny maro ao anatin'ny fankalazana, fa raha ny andry afo teo amin'ny firenen'i Israely rehefa amin'ny alina, ary
ny jiro zay ny rehetra atao anatin'izao fankalazana ny taberina kely izao de teo am'izay tonga nanatanteraka zany fety ny firavoravony taberina kely zany ihany fa jesosy kristy kosa de fahazavany izao tontolo zao fahazavany izao tontolo zao ny dikan'izany de hoe raha nandroaka ny aizina mba hahafahana miravoravo mandisy mihira ary mitsoka mozika ny jiro zay nyrehatra nampazava ny tanànan Jerosalema jesosy kosa lay fahazavana nandroaka ny aizina tsy ahalalan'ny olona ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny irak'Andriamanitra zay nalefan'Andriamanitra hitondra ny fanjakany ka hanafaka ny olona handray ny famonjena de jesosy kristy zany ary de zay indrindra no nilazan'ny tompo hoe zay manatona dia tsy mba handeha amin'ny aizina fa anana ny fahazavana aina ny dikan'izany de hoe zay manatona an' jesosy kristy lay fahazavana de tonga manana fahalalana tonga mahay manavaka ny aizina sy ny mazava zany hoe ny asany ratsy sy ny fitaka ataony devoly zay dinidinika ny fampiresahana tao sy ny fahamarinana halalana han'Andriamanitra ka izorana am'izany fiainany fahazavana de ny fiainany zanak'Andriamanitra sy ny vahoaka an'Andriamanitra manana anjara am'izany fanjakan'Andriamanitra ifanampahanantenainy zany zay zany a lay filazana nylay hoe izaho no fahazavana izao tontolo izao manaraka an'izay a dia ny andininy faefatra am'roapolo sy ny favalo am'roapolo eo amin'io a de ny tiako isitonana saintsika de le filazany jesosy kristy hoe zaho no izy egoemi hoy ny teny grika ao anatin'ny dinidinikio io a de milaza ary mamerina sy manonona lay dinidinika tany amin'ny fanekena taloha tany fanekena taloha de misy an'lay filazany Jehovahandriamanitra ny anarany rehefa nanontany i Mosesy manao iza moa ny anaranao hoentiko any am'ireo vahoaka ny Israely any Egypta zay anirahanao hoe ho anatreo amin'ny Farao de ao Jehovahandriamanitra hoe zao zay izy atrzay ary mandrakizay io zany a ao amin'ny baiboly hebreo a de aseo amin'ny litera efatra ka izany litera efatra zany a dia io le antsoina hoe tetragramme sacré zany hoe litera efatra masina manambara ny anaran'Andriamanitra io le tsy azo tononona tany amin'ny testamenta taloha io le tsy azo tononona teo amin'ny jiosy ary io mihitsy lay manambara le hoe zao zay izy atrzay ary ho mandrakizay ny dikan'izany a de zao mety lasa saintsika ndraindray mieritreritra manao hoe inona ny itovizany zany ndray lavabe zao zay izy atrzay ary ho mandrakizay ty anankiray ty kosa de milaza hoe zao no izy de manambara ve mifanambara ve zany teny zany zay zavatra zay zany a nilazana amitsika hoe misy fomba teo amin'ny atao hoe teny hebreo zay mahasamy hafa amin'ny teny mahazatra atsika na teny frantsay na teny anglisy na teny hafa teo amin'ny teny hebreo a de misy atao hoe fitanisana conjugaison izy tsika de misy filazam-potoana ka ao anatin'ny filazam-potoana anankiray dia misy valeurany reny valeur de temps izy tsika amin'ny fomba fiteny mahazatra ka reny valeur de temps reny zany ny ilazana an'izany ka ity fomba fiteny anankiray ity zany a de ao anatiny atao hoe manambara fotoana tsy voafetra nanambarana azy ary de zay ny nandikana azy hoe izao zay izy atrzay ary mandrakizay satria ny fitanisana lay atao hoe verbe être satria verbe être reo de entina ny milaza fa tsy nisy fiandohana ary tsy misy fiafarana io fotoana fitanisana izany verbe être zany ary io no nampiasainy Jesosy hoe zao no izy zao no izy ary hitantsika tsara fa any amin'ny filazany tsara ny soratany lioka de miseho le herin'io filazany Jesosy io
satria rehefa isambotra azy ny olona atao amin'ny atao hoe izy hitery amin'ny tendrombohitra oliva dia nanontany reto mpisambotra manao hoe ianao vany Jesoa de zany ho izy io Jesoa de nisy azavana be ny rehetra rehefa avy eo a dia ninjera dolidolo reo olona rehetrarehetra ireo zay zany a lay filazana hoe ny fanambarany Jesoa nyity teny ity a dia tahaka ny fanambarany Jehovah Andriamanitra lay hanarany nanona ny tenany tamin'ny fotoana zay nanontany Mosesy hoe iza moa ny anaranao le hoe tetragramme sacré na lay litera efatra masina anaran'Andriamanitra de ny anaran'Andriamanitra samy rery teo amin'ny Jiosy zany. Ny amaranako ny aniny Jaona 9 iny sy ny teny sarotra dia le hoe filazana ny ray roa any Jiosy. Ny ray roa any Jiosy a leo amin'ny 7:30 sy ny 7:70. Io zany a de ety milaza ny amin'ny hoe ny ray ara-nofo sy ny ray ara-panahy. Ao anatin'io matsy ny dinidinika ny miresaka de Jesosy miteny hoe andevo ny oty ianareo kanefa reto Jiosy reto manao hoe zay tsy andevo fa zay taranaky Abrahama karaha taranaky Abrahama zay de tsy andevo zany. De ho Jesosy Kristy hoe andevo nareo fa tsy taranaky Abrahama fa raha taranaky Abrahama ianareo a de nanaiky ary nino aho ka tsy hanao zavatra tahaka zao amiko. De ho ireo hoe satria tsy fantany zany. De namaly Jesosy hoe ny rainareo a ara-panahy de ny devoly zany. Ka reo le hoe ray roa zay nambary eto a ny ray ara-nofo sy ny ray ara-panahy anyreto vahoaka zay mandany Jesosy reto. Andeha isika hiditra ao amin'ny 7 avy hatrany. Ao amin'ny 7 dia raiso indray reto andiny soratra masiny reto. Fa ireto indray nitondrana fanazavana. Ny voalohany a de ny Jaona 7 ny andininy fahenina. Andininy fahenina. Ny manarak'izay a Jaona 7 ny andininy 2:30. Ny manarak'izay a Jaona 7 ny andininy 7:30. Reto zany lizy. Andininy fahenina, andininy 2:30, andininy 7:30. Io zany nitondrana fanambarana amintsika. Misy zavatra somary ohatrany tsotra nefa malasa saina. Jesosy nanao feta ary tamin'ny andro sabata no nanatanterahany Jesosy izany. Jesosy nanao feta tamin'ny rorany dia no raisiny zany feta tamin'ny rorany zany de nahositra Jesosy tamin'ny masony ity lay jamba ity. Ary rehefa aveo lay jamba de nirahany nandeha nanasa ny masony tao amin'ny fariany Siloama. Zay no tantara hitantsika eo. Ary zay indrindra nisarena ny saintsika. Jesosy nanao feta. Rorany Jesosy no nanaovany feta. Eo zany de ilazana amintsika hoe nisy zany zavatra mivantana avy amin'ny Jesosy tao anatin'ny fanatanterahana. Misy zavatra mivantana dia ny rorany Jesosy. Ka io zavatra mivantana avy amin'ny Jesosy zany de maneho amintsika tahaka n'lay ary mihoatra azy. No lay nataon'lay vehivavy lay nitady fanasitrany satria efa narary 12 taona nitsidra tsy nitsahatra zany vehivavy zany. De zao no mba atao an-tsainy tao anatin'izany fotoana zany hoe raha mba voaraiko na de sombotra viavin-damba ny oranga io azy de ho sitrana angamba. Ary rehefa voatsapany zany de sitrana tamin'izay ory zay izy. Ny sombotra viavin-damba an' Jesosy na sitrana ny ravehivavy. Eto ny roran Jesosy. Zany hoe zavatra avy amin'ny Jesosy mivantana mihitsy no nampiasainy Jesosy hanasitranana ity lehilahy ity. Ao anatin' zany rora zay nampiasainy Jesosy zany no nasehony Jesosy ny fiampitany herim-panasitranana taony sy ny fanehoan'ny fitiavany ity lehilahy ity ka nanaovany zany fietsika rehetrarehetra zany mba hatonga ny fahasitranana ho amin'ny rahalehilahy.
ny faharoa de mampahatsiaro atsika zany rano any Siloam zany. Inona moa le rano any Siloam? De miveriny indray le fahatserovantsika ilay atao hoe fetiny tabernakely. Ahoana moa le fetiny tabernakely? Mandeha maka rano any amin'ny fariny Siloam ny olona, miaraka ampisorona sy ny dia. Mbola ao anatin'ny fetiny tabernakely fanaovana an'izany izao fotoana izao. Eo no aseho hoe io rano io dia azo hitondrana zavatra mahasoa araky ny finoana sy ny fomba mampanao zay no taterahan'ny jiosy nandritry ny fotoana fa saiky adimy tao anatin'ny fotoana fankalazana hitantsika tary amin'iny toko fahavalo tary. Fa eto zany a de averiny Jesosy zany hoe ao anatin'ny fotoana zay nanataterahan'ny asa de ny asa avokoa zany atao hoe fomba zay nanehoan'Andriamanitra ny famonjeny ny fireneny Israely fahiny, ary mbola nataterahana sy ho sary ny fanataterahana, ary entina maneho ny fanataterahana ny famonjena ny olona zay manatona an' Jesosy. De zay ry havana ny tiany hitondrana amintsika, misy fifamatorany daholo ny zavatra rehetrarehetra zay entiny Jesosy Kristy anataterahany zany asa mesianikany zany. Zay zany a no zavatra hitatsika. Ary eto mamarana an'izay a de ny hoe eto a dia sabata ny andro. Inona ny dikan'le sabata? Ny dikan'io sabata de fitsarana. Ary amin'ny mahafitsarana azy de hoe lay aizina mandrakariva teo amin'ny rahalehilahy, satria tsy malala oloko izy afa-tsy mainty, ary tsy malala andro izy afa-tsy alina, de indro afaka sy nitsahatra teo aminy zany. Ary zany ny tena fitsarana. Ary asehon'i Jesosy Kristy fa izy ny tompon'ny sabata, satria ao aminy misy ny fitsarana. De marina arabaky teny le filazanany hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mivesatretana, izaho no anome anareo fitsarana. Ka raha ny Bibly fiompy latsaka any akady aza amin'ny andro sabata, vonjena hiala ao anatin'io toerana zay misy azy io mba tsy ho faty any izy, maika fa ny olona fatorany geja hatrany amin'ny atao hoe izy mbola nimboka, izy zao olon-dehibe zao no vahana ao anatin'izany fatorany zany, de tena fitsaharana tokoa. Zay zany a no tsara ho fantatritsika ao anatiny ity zavatra iray ity. Ny manaraka de ny andininy faharoa amby telopolo. Ao anatin'io a de ity lehilahy teraka jambana hiratra ity no miteny: hatrizay de tsy mbola nisy re. Hatrizay a dia tsy mbola re, fa nisy napahiratra ny mason'izay teraka jamba raha tsy avy amin'Andriamanitra. Zay ny tenin'ny rahalehilahy. Zany lehilahy zany a dia tsy maefa na inona raha tsy avy amin'Andriamanitra izy. Ity lehilahy ity zany a teo anatrehany zavatra zay nataon'i Jesosy taminy, dia nalala sy nino fa tsy misy olona hatram'izay ozy izy. Zany hoe tokony halaza zany io zavatra nitranga io, satria teo amin'ny fireneny Israely ny hatram'izay de tsy mbola nisy relazy, mbola tsisy nahafantatre, ary tsy mbola nisy nahita, ary mbola tsy nisy nahavita. Zany hoe napahiratra olona jambatra any amin'ny fahaterahany zany, ka indro nahiratra ankehitriny. Raha tsy olona avy amin'Andriamanitra, ary tsy mbola nisy nefa zany, eto de misy le izy, ka noho izany dia olona avy amin'Andriamanitra io. Nanahoana moa ny fanabadibatiana azy? No badibatiana izy hoe tena mpanota tokoa, kanefa tao anatin'izany no ny ilazany sy anehoany fa fijoroana vavolombelona ary fanambaram-ponoana no ny ilazany ity teraka jamba ity ny mikasika an'izany. Eto dia hofaranako io amin'ny lay teraka jamba io, fa ilazana amintsika kosa ny hoe raha misy nositranin' Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny teny fotsiny, de eto nisy fampiasana feta
ary ao anatin'izany no hoe ny fomba entin'i Jesosy Kristy manasitrana ho atsika ankehitriny zay nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana sy mandinika ny soratra masina dia aoka tsy hanaovantsika raikim-poina formule ny fanatanteran'Andriamanitra ny asany amin'ny mpanompony fa Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba rehetra sy amin'ny fomba mahagaga araka ny sitrapony, tsy misy manelingelina na atao hoe misy intervention avy amina olombelona fa avy amin'ny mangarahara ny zavatra rehetra zay tanterahany radioko. Zany a no oaka omby oatsaika ary ny andiny soratra masina farany a dia ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo zao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho jamba ny zay mihevitra ny tenany ho mahiratra. Zay zany a no tenin'i Jesosy Kristy hoe raha tonga teto amin'izao tontolo zao zany izy a dia miteny eo ho fitsarana ny dikan'izany a ary zay le ry ambony ery zay resana amintsika satria hidiny ery ambany ery a any amin'ny fanazava any famalina ny fanontaniantsika rehefa avy eo. Jesosy Kristy a dia tonga tetỳ ambany masoandro ho fitsarana, zay no lazainy fa tsy hoe ho mpitsara ny hoe viny io fiaviana io fa ho fitsarana aoka zany ho fantatritsika raha tonga tamin'ny fahatongavany voalohany izy a de ho fitsarana. Inona ny mahatonga an'izany? Eo zany a no misy fitrangan-javatra noho ny adievitra mitranga sy fisaran-kevitry ny olona hoe inona ny marina, ahoany ty, iza ny diso sy ny sisa de hitantsika ao anatin'izany atrary aloha ary a fa ny sasany zay mieritreritra de io ngamba ny Kristy io nga fa ny sasany kosa de zavatra hafa ka eo zany a no sehony zavatra ary ny faharoa ao anatin'izay de ny hoe zay zavatra rehetra everin'ny olona fa faniratsirana sy tsy fanekenany Jesosy Kristy de fanameloana ho azy sahady zany ary zay no hoe ho fitsarana. Hitantsika tsara ry amin'izao na toko 7 ny 9:40 fa toy izao no itiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Eo zany ny resana hoe tsy ho very, tsy ho melohana, fitsarana no resahana ao anatin'izany ka ho fitsarana natongavan'ny tompo na de mbola tsy tsara azy izy eo ary zay no hamaranana izao dinidinika izao ary izay ho fitsarana zay a de ny fisehoan'ireo fisaran-kevitra ary ny filazan'i Jesosy hoe amin'izao fahatongavany zao nge ka ny jamba lasa mahiratra zany hoe ny tsy nalala, ny tsy nianatra, ny tsy nahafantatra no lasa mahafantatra azy fa reo miseho azy mahiratra, ireo miseho azy mahalala ny soratra masina sy ny sisa no indro lasa jamba satria tsy mahalala, tsy mahafantatra ary tsy mahita n'lay mesy indro fefa tonga amin'izao tontolo zao mitondra ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanafahana ny olona ary mba handraisan'ny olona ny famonjena. Amarana azy isika ry havana ka amaly ny fanontaniana samihafa de ndeha isika somary hitodika kely iverina hoe ahoana no hevitra andraisana lay Jesosy nanoratra amin'ny tany. Misy fandraisany amin'ny Daniel 5:5 ny ndininy fa 4:20 ka hatrany amin'ny 7:20 ve io. Daniel 5:5 ny ndininy fa 4:20 ka hatrany amin'ny 7:20. Amin'ny ankapobeny a dia ambaraketona zany fa tsara ndinidinika zay narosony ty olona mametraka fanontaniana ity ny am'izay ny everiny sy nandraisany lay zavatra nitranga sy ny nataon'i Jesosy teo anoloany reto olona zay nitondra ny ravehivavy nentina olona tanana de Jesosy nanoratra tamin'ny tany. Inona marina moa no hevitra io hoe Jesosy nanoratra tamin'ny tany io? Ny fomba ny jerentsika azy zany a de ireny le tonga amin'ny antson'ny atao hoe terme teknika na teolojika ho sika hoe manao hermeneutique sika nandinika azy io. Ndikan'izany de ny hoe manome hevitra sy manome atao hoe hafatra
ny am'izay zavatra voasoratra sy hita ao anatin'ny soratra masina, na fihetsika izany na anarany zany na ny zavatra zay natao zay zany io nataontsika io, tsy diso zany fa azo atao ary azo andraisana hoentina mampita hafatra sy hifampitezana ao anatin'ny fiangonana na ny fiarahamonina vitsivitsy zay miara-miasa amin'ny fandiniana soratra masina. Ka tsy ho alavaiko iny hoe mety ve sa tsy mety fa azo atao, ary zay ny tsy hanambarako firy fa aneo kosa le zavatra tena tontolo manodidina sy ny zavamisy ao anatin'izao zavatra nambara teo zao. Araky ny hitatsika de voalaza teo le nambarako hoe tsy ho fitsarana no nahatongavan' Jesosy, tsy ho mpitsara no nahatongavan' Jesosy io fa ho fitsarana. Averiko indray fa so de mifangaro, ho fitsarana ny nahatongavan' Jesosy io izy tonga voalohany io fa tsy ho mpitsara. Fa inona ny nataon'ny Jiosy taminy? Zay moa ny zavatra nisy. Ny nataon'ny Jiosy de no hoe andesy na tsarain'io rangahy io ity olona ity am'izay momba ny fampianarany, raha nadiso izy na nameloko izy na anafaka ny olona io. Zay zany no heviny, zany hoe nametraka an' Jesosy Kristy ho mpitsara eo anatrehan'ny zavatra misy sy zay mety ho tokony fiampangana io vehivavy io eo amin'ny fitsarana Jiosy izy, ka i Jesosy no napetrany ho mpitsara ilaza amoaka ny didim-pitsarana amin'ny atao an'ity vehivavy ity, satria raha teo amin'ny Jiosy de tokony ho toraham-bato ho faty io. Zay ny ilazana amintsika hoe tsy ho mpitsara no nahatongavan' Jesosy eo. Mampatsiaro ilay tantaran'le lehilahy hoe mbola ho hitantsika moa zany any amin'ny fotoana zay anatanterahana ny perikôpa amin'ny lahady ho avy zao, fa ny perikôpa atsika de lehilahy anankiray indray tonga teo amin'i Jesosy hoe de andana teneno mba hizara lova amiko ny rahalahiko. Zany ve nalehan'i Jesosy? Nataonao mpitsara ny fizarana lova? Tsy zany. Nahatongavan'i Jesosy de ho fitsarana, zany hoe eo am-pahitana, eo amin'ny fahalalana ny zavatra rehetra ataon'i Jesosy de teraka eo amin'izany fiarahamonina zany sy ny fiarahamonina misy ety ambany masoandro zany fitsarana zany. Ka ho an'izay mandahan' Jesosy de eloka ho azy zany, fa ho an'izay manaiky an' Jesosy dia fahamarinana ho azy zany. Fa ny faharoa zany ny fiverenan'i Jesosy Kristy kosa amin'ny kery sy ny vonady, ity le fahatongavany voalohany fa ny fahatongavany faharoa kosa de fitsarana, ary Jesosy no mitsara. Ny dikan'izany zany eto de hoe de daviny reto olo reto ampanaovina asa sy mbola tokony ataon'i Jesosy sahady Jesosy, ary zay ny tsy anakain'i Jesosy ny ampanaoviny zany asa fitsarana zany. Ary ao anatin'izany de asehony eo ny fihetsika tony tsy de miraharaha loatra ary tsy te hafantatra mihitsy zay hevitra entiny reto olo reto mametraka azy eo anoloany zany olona ho tsarainy zany. Ary ao anatin'izany de zay no ilazako hoe mahafinaritra ilay hermenetika nataontsika, le hoe nanoratra tamin'ny tany izy satria mora fafany io, sady no fafany raha teo le nosoratany rehefa avy eo, no fafany raha teo le nosoratany rehefa avy eo, ary in'le no fafany raha teo zay nosoratany iny no nitenenany rehefa avy eo hoe za koa tsy manameloko anao, ary nytohin'lay teny rehefa avy eo de hoe am'izao sisa izao aza manota intsony. Ny dikan'izay zany de voafafy iny fa aza mamerina n'intsony, zay zany le izy. Ary zay le hoe mety lay fanaovana hermenetika, azo ifampizarana mba hifampaherezana. Ary zay ny tsy anasiko teny betsaka an'izany satria azo entina andraisana hafatra samihafa zany fihetsika sy zavatra nataon'i Jesosy zany. Manarak'izay dia ahoana no fandraisana ny fifamalian'i Jesosy sy ny Jiosy? Tsy mino azy ireo manto mifamaly aminy. Tena mariny zany. Ny fifamalian'i Jesosy sy ny Jiosy
io le mbola lazainy eo le ambarako hoe ho fitsarana no nahatongavan' jesosy io fahatongavana voalohany io satria ny tsarana ny olona de ho tsaraina araka ny teniny olona ary ho tsaraina araka ny ataony olona zay zany ny zavatra hitranga sy zay ny zavatra iseho ary izany zavatra zany a de mitranga eo amin'ny fotoana ifaneraseran'i Jesosy Kristy amin'ny olona ao ny olona anda azy hiteny ratsy azy hikitakita azy handrora hisambotra sy ny sisa eto moa zany a de mbola tsy misamborona Jesosy satria mbola tsy tonga ny fotoana zay nambarany soratra masina ary izany fanambarana hoe mbola tsy tonga ny fotoana zany a de entina milaza amitsika fa mbola maneno hoe ny zavatra rehetra ataon' Jesosy ne ka efa voasoratra mialoha efa voatendry mialoha zay izy ka na iza ho rombotra na iza tezitra na iza te hiritona ka tianao de tsy afaka mbola manao nininona aloha raha tsy tonga ny fotoana ndao tsika maly fanontaniana anankiray manaraka indray ny fifandraisan'ny voalaza ao amin'ny Matio 5 ny 7 sy ny Jaona 9 ny 12 ny amin'ny fahazavany izao tontolo izao ho vita ve zany fa be ny mpanohitra ho vitatsika ve zay zany raha tena apetraka nizy ao anatin'io zany a dia tsara no milaza amitsika fa Jesosy no milaza hoe izaho no fahazavany zao tontolo zao ao aorinan'izay am'izay Jesosy de miteny manao hoe ianareo ny fahazavany zao tontolo zao mantsy ny mpianatra zany hoe efa netiny Jesosy Kristy tao mpianatra zany ny mazava ary zay le ambarany Jaona ry amin'ny Jaona 1 ny 7 hoe izy lay tena mazava Jesosy io zany ka efa entiny Jesosy Kristy eo mpianatra zany atao hoe ny mazava ny marina ny madio ny masina ny sitrak'Andriamanitra zay le mazava resahany io a zay asehony Jesosy Kristy le fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra zay le mazava ambaran'i Jesosy io ary zany zavatra zany de nasehony Jesosy Kristy tam'mpianatra nampahafantariny Jesosy Kristy tam'mpianatra zany mahatonga mpianatra manontany ary rehefa tateorina de hoe fa maninona ho ay ianao manambara zavatra amin'ny olona ataonao ny fanoharina fa aminay ihany ny ilazanao ny tena izy mivantana de Jesosy ny teny hoe ianareo no natao alana zany hoe reny zany tsy natao alana loatra fa fanoharina ihany ny azy mbolo resahantsika zay a anirina any satria tena milaza ny atao hoe tendry ny aloro sosona mantsy a nitoyan'izany a rehefa tonga any am'izany tsika de resaka am'izay dia eo zany a no ilazana amitsika hoe misy io Jesosy no fahazavany zao tontolo zao ary aveo ny mpianatra no fahazavany zao tontolo zao de nde isika hianatra optika kely satria système d'optika zany ny entiny Jesosy eto ary zay ny ilazana amitsika fa raha voadinina am'izao andro iainantsika zao de tena hoe ty Jesosy Kristy ty zany de tena tapahaizana mihitsy olombelona moa tsika de miaiky an'izany fa am'Andriamanitra azy a ze mihoatra noho zany fantatritsika zany a zany mifantana sy ainy ary nanaovany zavatra rehetra ao anatin'ny système d'optika zany a de ahitantsika an'le hoe misy ny loharano na ny source de lumière ozy isitsika ao anatin'izay de misy ny antsoina hoe miroir de ao anatin'izay miroir zay a rehefa mivantana makeo ny hazavana eo amin'ny fitaratra de iny fitaratra iny no mandefa le hazavana hiatefa any am'izay kendrena hafa indray zay le système atao hoe optika resahantsika ary io mihitsy le ambaran'i Jesosy Jesosy zany eto a lay atao hoe loharano ny fahazavana source de lumière ozy tsika ary isika kosa na ny mpianatry ny tompo a no fitaratra de arabaky teny io a azotsika anaovana herménétique indray am'izay fotoan'izay le herménétique resako zany de hoe inona no hoe fitaratra ny fitaratra de entiny ilazana ny hoe ianao zany a le atao ohatra mazava ianao zany a lay filamatra entina manazava ny tsy entina manondrondry sy ny sisa manao herménétique indray tsika ao anatin'izay
fa izay le fitaratra zay zany hoe ny mpianatra jesosy kristy zay fitaratra zany a de mamoka io azavany io tsy misy fiovana any amin'ny zay everina fa iantifany indray zay zany lay hevitra aseo ao anatin'le hoe izao ny fahazavana ho jesosy izy ny loharano source de lumière ary am'izay fotoana zay isika mino ianareo no fahazavana zao tontolo zao isika mino indray no mamoaka fahazavana ho any am'izao tontolo zao ho fantatro zao tontolo zao fa misy ny mazava ary atefa any amin'ny olona zay mendrika iatefany zany mazava izany zay zany a no azo ampitana izany dinidiniky zany ary zay raha teo moa no entina amitsika hanazavana ireo teny saratra samy hafa ary eto dia ambara amitsika fa misy dinidinika amarana anazy dinidinika amarana anazy a ao anatin'izay de hoe tsara ny milaza amitsika hoe be tokoa ny mpanohitra tsy mora kanefa zao ny tompo a efa nilazaiko tany aloha zany a tsy mampitondra atsika zay tsy ho vitatsika fa am'izay vitatsika ihany ka na de be aza ny mpanohitra ny fisian'ny mpanohitra indrindra no halalantsika fa hoe marina ka ity lazaiko ity mety ka ity ataoko ity ary tena mandray ny mahafitaratra ahy aho ka mahatonga izany fitaratra zany mandefa ny hazavana ho an'izao tontolo zao ka ho an'izay tsy manana le hazavana fa aiziny de ireo zany lay mpanohitra tsy tokony hakivy na mpatahotra mamarana izao fotoana izao sika mamarana izao fampianarana zao sika de lay tendry mialoha rososona ny voalohany zany a ao anatin'izany a de ny amin'ny jauna toko fahavalo ny jauna toko fahasivy a tsy misy andinitsoratra masina na iray aza ao fa filazana kapobeny kosa de tsy andraisatsika na inona fa nde isika andray an'le anankiray a ato amin'ny jauna toko fahavalo jauna toko fahavalo indiny faharoapolo a de miresaka ny tendry mialoha rososona izany teny zany zany teny zany no lazainy jesosy teo akaiky ny fantatsahan-drakitra raha nampianatra teo ankianjany tempoly izy ary tsy nisy olona ny sambotra azy satria mbola tsy tonga ny fotoany efa nambara tamintsika teo zany a fa na de tezitra sy rombotra tahaka aninona azy ny olona araky ny filazany jesosy tsy moro zany lazainy jesosy hoe ianareo de zanaky ny devoly zany na tezitra mafy ny olona zany fa tsisy afaka nanao ninona na inona tsisy afaka ny sambotra azy tsisy afaka nanao hoe eriseta taminy satria mbola tsy tonga ny fotoana manambara ny tendry ny aloha rososona zany ny faharoa dia eo amin'ny andininy fahafito amby efapolo zay avy amin'Andriamanitra de mihaino ny tenin'Andriamanitra zay tsy avy amin'Andriamanitra kosa de tsy mihaino satria tsy mba avy amin'Andriamanitra izy io zany a lay ambary eo koa zany a ny lazana amitsika hoe ny avy amin'Andriamanitra ihany iny no mihaino an' jesosy ary zay mihaino an' jesosy de mahazo ny fanambarana satria zay mihaino a de maheno ary mahalala zay mandray ny hazavana de mazava ary zay mazava de afaka ampita ny hazavana ary de zay ny lazana amitsika eto hoe io andinitsoratra masina anankiroa reo a de samy manambara avokoa lay tendry miloha rososona ny afatra ho atsika riavana ao anatin'izao jauna toko fahavalo sy ny jauna toko fahasivy izao de ny hoe ny tompo a de manana izay efa nomandry ho an'ny olony mba hampalalain'ny olony ny fahamarinana de le mazava satria jesosy ny fahamarinana jesosy lay mazava ary zay ny anambarany jesosy ny tenany fa mbola ho hitatsika moa zany any amin'ny jauna toko fahefatra amby folo hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalana raha nahalala ianareo a teo fanafantatra ny raiko koa noho zany a andeha isika hiezaka ao anatin'izao fandinitsika ny soratra masiny zao a hamantatra ny fiainatsika
eo anatrenin'ny tompo isika ve fitaratra afaka apita ny azavana fa mitady ny zaviko ny tompo ary mampitatsika izany mba ataterahantsika miasa amin'Andriamanitra. De hivavaka isika ry tompo isaoranay ianao ny amin'ny fahataterahana izao fanazavana sy fampianarana izao ary mifampitana ny afatrao fa manakambara amin'ny olonao ianao ary izany fampianarana sy fanambarana ary ny asa magaga raha ataonao zany de mitondra anay amin'ny finoananao Jesosy Kristy ho lay tompo sy mpamonjy ny fiainanay satria ianao le maisy tonga amin'izao tontolo izao anafaka izao tontolo izao handraisany izao tontolo izao ny famonjena kanefa faritanao koa tompo fa izay mino anao ihany izany ny voafotsy fa izay tsy mino anao kosa de tonga ianao tamin'ny fiavianao voalohany iny ho fitsarana izao tontolo izao. Ataovy mahamperitreritra anay zany tompo, ataovy mahatonga saina anay zany ka mba hiazahanay amantatra ny marina dianao Kristy ary hifikitra aminao rery any angataka mandrakariva amin'ny fanahy masina mba hitatana anay hivimbona anay hampahalala anay ny zavatra rehetra. Mpamonjy eo ny fotoananay amin'ny hoavy de mbola petraka ho mpilatananao fa zay mahasoa anay ka hitombonay ny finoana sy ny fahalalana tsaranao de taty arao aminay fa zao vavaka izao de akambanay sady farananay amin'le vavaka nampianarinao manao hoe rainay zay any an-danitra mba masina aneny anaranao tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany taky ny any an-danitra eo anay mio izy anasazo anay ary mamela melokay tahaky namelanay zay meloka taminay asa mitondra anay mifampitana anafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amarina ny fotoana isika riavana dia andray ny afatra ary aorinan'izany dia andray nitsodrano zao nao fandrako atsika riavana miantso atsika mpianakavy finoana rehetra riavana fa misokatra ny fiangonana amin'ny alahady avy izao isy fanompovavana telo miantoana taterahanao. Ny voalohany dia amin'ny 7 ora maraina, ny faharoa dia amin'ny 9 ora maraina ary ny fahatelo dia amin'ny 1:10 ora maraina. Reo fanompovavana telo reo dia samy misy fanasany tompo avokoa ary ao anatin'izany no iantsona ihany koa sy ampahafantarina antsika ary aoka ho afatra ampitapitaina sy anaovana antsoavo ary mba hifampilazantsika amin'ireo zanakitsika mianatra katekomena fa amin'ny alahady ho avy izao zany dia misy ny fialana katekomena ty am-piangonana amin'ny ora sy vaifany. Manarak'izay zany dia mbola mitoy ny fianarantsika ity jaona toko jaona filazantsara ny Jesoa zay nosoratan'ny jaona ity amin'ny fotoana ho avy izao. Ny toko 10 zany no resahantsika ary avy hatrany koa isika dia andray ny toko 11 raha milamina tsara ny fotoanatsika ary mbola maniry anao anaraka hatrany ary matoka fa me mazava amintsika tsikelikely ny zavatra rehetra ary me mangetahita hahalala ny fahamarinany sika sy indrindra zany teny ny raketiny jaona ao anatin'ny atao hoe filazantsara momba ny Jesosy zay nosoratan'izany. Manarak'izay dia mazotoa manaraka isan'andro ny rojombavaka famonjena isaky ny zoma hariva ny fampianarantsika ohatran'izao fa ny rojombavaka kosa de isakariva no anatanterahana izany ka manentana anao raha teo hanaraka io rojombavaka io fotoanao foy de foy ihany zany fa tsy misy mitana atsika ho lavabe na elabe ary mitona anao koa mba handray anjara. Hitatsika ao radio fahazavana fa misy fanetanana tahaka zany koa mba handray anjara mivavaka. Androany zao ankizy kely zay no nandray anjara tao dia nareo ankizy koa zany indrindra atao amin'ity rojombavaka famonjena ity mba irina ihany koa mba handray anjara. Manarak'izay dia ambara ombelombeny na efa hiditra zany fiangonana amin'ny lahady zao de efao ny adidinao ary tanterao ny voadinao ary zany no hanetanana antsika satria entina ny ona ny fanatanterahana ny asa reny satria
ny finoana tsy arahan'asa de maty ary ny fahefan'ny fiangonana ny asa sy ny adidy sy ny andraiky ny zezahany na ao anatin'ny fiangonana zany na ny velan'ny fiangonana de maneho fa velona ny fiangonantsika rehesan'ny fanahy masin'andriamanitra ka mandroso arak'izay sitraka andriamanitra de matoky atsika rehetra ry havana fa samy hahatadiditsika ary andray zay adidy amanandraikitra manandrify atsika tsirairay avy hamarina ny fotoantsika anasanao aho hitsangana handray nitsodrano ho tanteraka aminareo ny nitsodrano zay tonona amin'ny anarany tolo ary andriamanitra hahatanteraka zay rehetra tokony ho anareo araka ny heriny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika ho an'Andriamanitra erianiny amin'ny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.